Tombo klasy tompoko vavy faly mandray ampanajana atsika ampijery ny TV Presse Madagasikara indray ny tenanay amin'izao fotoana izao. Toy ny mahazatra dia misy ny vahiny raisy natao anatin'ny fandarana tsikafona dia tsisy akory fa maître Willy Razafindratovo fantatry ny rehetra amin'ny hoe maître Olala miarahaba ampanajana tompoko manaiky amin'ny fivahinianana eto amin'izao TV Presse Madagasikara. Miarahaba anareo ampitiavana ny tenako izay tonga eto no teknisiana sy indrindrindrindra fa reo mpiaino sy mpanaraka an'izao fandarana izao dia ampitiavana ihany koa tompoko miarabana anareo sy ampanajana. Toy ny mahazatra ny tenako mamitiana Rasolonirina no hitondra izany fandarana izany ary dia asaina hatramin'ny farany ny anjoinao izao fandarana izao. Miazakazaka ny toetra rahapirenena reo anatiny ny atao hoe ady amin'ny fiatrenana ty Covid-19 ty sika maître ary ao anatin'izany indrindra moa no isan'ny nisy ny tranga iray teto amin'ny tany sy firenena amin'ny hoe fahalalahana maneho hevitra sy fampahalalam-baovao amin'ny aino aman-jery ary dia nisy ny fanapa-kevitra no raisin'ny ministera vitsivitsy eto amin'ny tany sy ny firenena nampiantona na nampiato izany fandarana izany tamina fahitalavitra gazety onjam-peo vitsivitsy teto amintsika. Ankehitriny nefa miverina amin'ny laony indray izany rehetra midika inona ny fisin'ny reny tranga ho an'ny fampiatoana fandarana amin'ny aino aman-jery reny maître. Izay zavatra io zany dia hitatsika sahady fa hoe fa manomboka matsiaro tena zany le mpitondra amin'izao fotoana izao fa hoe ilaina tokoa zany ny mpanohatra satria mpanohatra dia nandalo zavatra io fa tsy mety zao satria voalohany indrindra tsy mifanaraka mihitsy amin'ny lalam-panorenana io satria lalam-panorenana dia manome fahalalana ny olona aneo ny heviny sy te hahafantatra zavatra handray vaovao ary mamela malalaka ny mpanao mamoaka vaovao dia ny mpiasa amin'izany anao aman-jery zany hoe amoaka izany vaovao zany ahafantarana vaoko hoe inona zava-misy. Matetika manko nahatonga an'ireo zavatra eny dia le hoe alao ajanona ireo mpanohatra ireo tsy hiteny intsony ho tapenana mba tsy hahafantarany ny olona ny zavatra misy sy ny rehetrarehetra fa ohatrany hoe manelingelina ny fisitsika io zavatra io sy ny asa ataontsika zany sy mampahafantatra ny zava-misy. Nataony tokoa le izy dia sakanana zany ary rehefa niteny daholo ny olona rehetrarehetra dia hita fa hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina maha-olombelona fotsiny amin'izao izy ary tsy mifanaraka amin'ny demokrasia. Dia taitra zany le fanjakana dia hoe nanao marche arrière tapoka napiditra vitesy izy nanao marche arrière tapoka izy. Izay fomba fihetsika izay zany dia hitantsika sahady fa hoe manamarina n'le hoe alao mihaino ny fitsikerana ataon'ny mpanohatra dia fahendrena dia ny hoe rehefa misy ny fitsikerana dia miantso ny mpiara-miasa sy ny mpitondra fanjakana miaraka aminao ianao dia ny hoe misy zavatra sara amin'izao zany tsy mety tenen'ny vahoaka ka ny andao ahitsy zay fanitsina an'izay le ataoko hoe fahendrena satria rehefa mahitsy io zavatra io mifanaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra dia minoa ianareo fa tsy misy mpanohatra intsony any arinany afaka hitenany zao satria mety sy tsara daholo zavatra ataonareo ka raha ho tonga amin'izay tanjona izay zany dia ho sambatra ny firenena ho sambatra koa mpitondra satria akasitrahany olona izy amin'izay fotoana izay fa raha ohatra ka ho tapenam-bava ny olona dia tsy misy anitsy anareo satria le mpilelaka foana no miresaka aminareo sanandronano le mpanasoasy foana no teny resaka aminareo ka tsisy zavatra anjary mihitsy zany fa dia ny eo ihanyny eo. Midika ve zany fa hoe le mpanohatra mihitsy ny tena cible ny mpitondra ao anatin'iny fampiatoana iny saingy mody natao niaraka ny rehetrarehetra mba hahafahana hoe hitovizana zany lay tsy fandefasana n'le faneho-kevitra eo ihany koa no hoe matahotra ihany koa ve le mpitondra ny amin'ny mety sy ny fanohitohinana ao anatin'izao fiadina mivalana retina Covid-19 zao. Izany rehetra zany moa zany ny fanontaniana mipetraka mba tsy sy ny tranga toy izao satria dia lasa nitatra toy ny simo amin'ny sikaraka amin'ny fomba fitenena. Le izy aloha oka hazava fa tsy misy mihitsy fandraisan'ny urgence sanitaire sy fanampenam-bava ny olona tsy hiteny sy fanakanana ny gazety sy mpanao gazety ary anao ny asany ino tonga dia esoriny fa tsy misy fandraisana mihitsy zavatra zany satria fihetraketrahany zany zavatra zany fa ny filazana fotsiny hoe
tsy mahazo manao zao tsy afaka manao tsikera itsony a de mazava loatra fa ny tsikera tsy mety avy ao amin'ny fitondrana satria ny fitondrana hitatsika nitoetra mpiaraka mpiaradia amin'ny fitondrana fa de manasoaso na de tsy mety ary na de ratsy ara dia atsarainy foana izy monsieur le président sanamisana am'izao a ary io mahatonga anazy ndrare teny hoe lava loatra ny lelan'ireo olon'ireo a le mpanodidina azy de any amin'ny toera tsy voalelaky hoe mpilelaka manko dika zany lelaka manasoaso na ny tena tsy tratra ny lelan'ny olona sasy lava loatra ny lelan'ireo de tratra ny doladolo izy noho ny faratsy-panahy fa tsy maintsy ny mpanohatra foana no tsy maintsy tsikera ary zay ny lozika amin'ny fiainam-pirenena anankiray a dia ny asan'ny mpanohatra de mitsikera zavatra tsy mety a ary ny filazana zay mbola very koa za tsy visana ny teny an'izany filazana an'izany de adidy amandraiky na tsy mpanohatra ary izy a fa ny mpiraitana azy antely tokony teny sy hitsangana rehefa misy zavatra tsy mety de hoe tsy mety zavatra hoa aitsio re tompo koa mba tsara ny fiainan'le malagasy ka io zany adikany mpitona magaga le zavatra zay fa mbola tenina foana anazareo ngamba matsava fa tsy mety fotsiny hoe le eritreany fa hoe maninona ary misisika am'zany hoe tsy fitenenana zao sy zao akory hoe ampiongana anao fa ny fomba ataonao ny fitondrana firenena no tsy mampety mety ampiongana anao ka noho zany hoe ekeo ary aprisio ary le mpanohatra hoe teneny inanare zavatra tsy mety mba afahanay manamboatra sy anatsara ny fitondrana am'izao fotoana zao misy manipy hoditra akondro ve zany lay mpitondra am'izao fotoana zao andreo mpikambana anatin'ny gouvernemanta satria fanapa-kevitra interministériel no natao tamin'ny fanapa-kevitra ny raisiny matetika moa zany filazan'ny olona tsotra azy de hoe manipy hoditra akondro fa nifilazako azy za manoka de faratsy-panahy magnitsy no mahatonga ny manodidina président sy ny mpitondra hoe am'le lelaka ataony hoe na tsara na ratsy de milelaka milaza fa tsara foana fa tokony ana fahasahina zareo mitena hoe tsy mety zao nrabatao président afindrao zavatra zao e ary alefa le izy fa tsatsato itsony e zay tokony fa ataon'izao raha tena tiandrareo président io a androso fa tsy lelaka akory ka ireny zavatra reny araky ny fantaninao hoe ino moa le fantanina teo raha tsy dina hoe fanapa-kevitra interministériel tsy anongana an'le filoha amin'ny fitondrana sy any mihitsy satria na le décision interministériel zany izy hoe décision interministériel na arrêté ministériel aty ambany classification ny lalàna nge zany misy loi na tsy décret akory le izy fa décision interministériel tsy décret io tsy ordonnance io tsy loi io tsy loi organique io zany rehetra zany mbola ambany ny tikatra amin'ny constitution ny constitution ary tokony ifanaraka am'le hoe convention internationale zay soniavo ny convention internationale de milaza hoe tsy azo atao manampimbava ny vahoaka anatin'ny firenena anankiray a avelany olona ieno vaovao a zay tokony ho eniny avelany olona hiteny arakaraky zay fomba zavatra tiany tenenina avelany olona andesy tsy hotapita sakasakana amin'ny ao firenena misy anazy a ka am'izay rehetreritra zay zany a dia anjara le fanjakana am'zay hoe tsy mety tokoa nge zao ataoko zao e zay manko ny teneniko hoe na de lesy hoe décision ohatrandreny e mba tokony farafarazy mba loi organique va tsy décision interministériel na nampenan'le olo hoe tsy teny sy tsy hanao ny asany ka noho zany a aveliko fa tsy mitovy ny eritreritra sy fahitanany zavatra satria raha ohatra milalàna tsotra fotsiny a de hitatsika sady hoe matoa le fanjakana nao masarera tampoka vetivety natsapa zao fa hoe tsy mety tokoa le izy a zay sorana anazy satria zay nge le zavatra tsy misy fanomezantsiny le izy ny eloko baboa noho ny mody rariny ka raha ohatra izy ka natsapa teny tsy netiny nataony a ka miverina am'izay fanapa-kevitra zay de sorana anazy zavatra zay satria anisan'le tetavy vahoaka sy ny firenena zay hoe fahafana manisy ny dia zay nandeha any amin'ny tokony tsy ho izy tsy hianatra ho an'le firenena ve zay no an'le mpitondra moa zany raha maromaro tsy kina le zavatra fanitsina zavatra tsy mety fotsiny fa mpahafatany hoe tsy mety zao re tompoko ahoana ny tapenam-bava ny olona vahoaka reo mananjo reo voalazany lalàna zao lalam-panorenana zao ny convention internationale zao de tapenanao dodolo zay rehetra zay ve satria misy zavatra kely hoe tia nahafenina ve sa inona tianao tenina am'izay ka nahafeninao nataon'iny zay mahatonga ny olo hoe avoay atsaovy mangarahara ny fitondrana atao sy mangarahara ny fitondrana hoe inona dolo ampiasana ny vola tam'ireny première vague reny a satria vola be de hoe fa presque 1 milliard de dollar nge vola azo tam'ireny aizy reny vola reny mangataka na ny vahoaka mpanao politique
ny olotsotro ny ONG mangataka hoe aiza reny asioa mangarahara ka izay ke hoe raha ohatra marina fa nangarahara marina izy tsy hitako ntsamoany hoe tety le mangarahara tompoko de automatika ty ary jereo ilo mangarahara matotsy mivoaka l izy le mangarahara de ny zavatra tsy mety tao ka ry zay ny tetavin'olo hoe haitsio ary le izy rehefa tsy mety tahaka an'izay fa aza fenipotsiny am'izao aza mpinanam-bolony le olona aza hoentina any amaizina le voaka efa nresaka an'izay Covid-19 zay aloha sy ny vola hoentina anatanterahana ny fiatrehana azy io resaka be ankehitriny mikasika ty vaksiny tya ary eo zany no mampametraka ny fanontaniana ho atao tokoa izy io sa tsy ho atao irosona say emorana ho ampiasaina ve ny ady gasy raha ny fahitany metra ny zava-misy am'izao fotoana zao tokony iroso am'izay ve tsika efa tokony iroso e fanjakana nge na de nilona ary izy tamin'ny voalohany tena nge président hoe tsy ilaina ozy izy président hoe iazakazaka am'izany vaksiny zany tsika sy fa manana ny ampytsika de ny CVO ka noho zany alohaloha zao fa tsy mila an'izany vaksiny zany toizako zavatra io rehefa avy eo fa za fotsiny mieritreritra fa hoe ny fampiarahana ny vaksiny sy ny ady gasy tsy misy maratsy azy fa sy tsara tria tsika niaina tamin'izany ady gasy foana hatram'izay ary salama tsara ny tain'Andriamanitra tsy misy hoe tanelingelina velona tsara tsika salama tsantsika ary zany ngamba mahatonga atsika hatramin'izao hoe mbola lazaina fa hoe vitsika any ny malagasy mety hovoan'io aretin'io raha oarina firenena hafa ngezabe reo nefa reo manana ny ampy zany akory tsy midika hoe ataova tsirambina le izy fa fitahin'Andriamanitra satria tsika mba manana le tambavy de man'ny olona mievoka manao an'zao zao za kosa tsy d'accord tamin'ny président rehefa anteny izy tamy voalohany fa hoe tsy ilaina manao vaksiny tsika tokony tsy napiditra an'io tokony tsy apiditra an'io tsika ozy izy tam'zany satria manana ny CVO tsika de nampiny kely izy teny gasy tena mazava mihitsy le hoe maninona ozy izy araky ny teny gasy hoe servitanana malao ve de aminona vatotra koa de za zany te hanampy kely aho hoe mafimafy kokoa raha ny tenin'ny président de servitanana malao ve de aminona vatotra lika zay zany fa tokony fipetraky le zavatra miotra le zany izy kanefa tsy zany le izy fa tokony ampiarahana izy io satria mila vaksiny firenena efa mandrososika fa afa ny tany alohatany le tam'le vatotra koa fa tsika efa vatotra zavatra lavitra be tsika am'zao fotoana zao ka le faso am'le vatotra vaksiny le izy fa azy andrasana hoe CVO fotsiny am'izao ka noho zany ilaina ny le vaksiny fa mampaleny fotsiny moa zany ny teny hoe nary anao vaksiny am'izay tsika am'zao fotoana zao fa hatram'reo tsy fantatra hoe ino reo vaksiny reo efatra vola efatra inona iza avy aiza tsy mbola tonga ka za raha ny teny fa hoe falifaly ndray dadaoily mantsy anazy zany sady dadaoily falifaly satria anisan'reo olona hoe notsogaina zany ao mpiasan'ny fahasalamana ao tany filaminana ao nolona lehibe efa lehibe ohatra dadaoily za falifaly alefasoangina le satria mba mitady an'io koa ry dadaoily ao tena ho azo antoka ve nefa le vaksiny satria raha ny firena indianina am'izao fotoana zao efa nampiasa an'ireo vaksiny reo ary lasa nivady de double variant le aretina sao de teraka loza indray ho an'ny malagasy zay raha ohatra ka tsy voadinika na tsy voajery tsara mety le izy aloha fahafantaratsika azy de efa misy évolution be mihitsy le aretina am'izao fotoana zao le virus ka noho ny filazany fanjakana hoe misy vaksiny anakeo ohatra hoentiny eo hoeto le izy satria le tsy mahalaitra le variant ny Afrique du Sud le zavatra nefa ny am'izao fotoana zao ny costaud indrindra matanjaka indrindra de le variant ny Inde ka na misy reo na tsy misy reo zavatra eo de tokony fantaritsika toerana misy tsika am'izao fotoana zao fa hoe mila vaksiny foanytsika na tena na sy tena ka ampidiro le izy fa aza ohatra ny sanatria vavaka ohatra ny misy fampifilafilana kely indray le izy manina ampifilafilaina ny vahoakanao za mbola miteny foana hoe matetika hoe zany président zany nge ray aman-dreny tokony hiahy hitahy ny zanany sy ny ondriny de ny vahoaka malagasy atao zy asoandreo vahoaka reo ampidiro ny vaksiny
be da be nge mitady salaminay fa mitady daodolo za mihitsy fa inareo natreako rehetrehtra reo zao a mitady zany daodolo hoe mba te hanao vaksiny fianakavinareo no rehetrehtra tokony hanao vaksiny a ka noho zany a dia ampidiro l izy fa aza asiana hoe fampifilafilana ohatran'zany afaka andro vitsivitsy de ho tonga zay vaksiny zay mana tokoa fa nampalaza mpifiloam-pirenena hoe nanao mpitady manara-penitra zao sy zao hoe nefa andrefa avy eo a tsy misy le zavatra ilaina rehetrehtra amin'io hopitaly reo tao zany tsy misy koa dokotera ampy anao an'izy dikan'izay zany dikan'izay de hoe tsy niomana mihitsy zany tsy nieritreritra hoe hiatrika le valanaretina amin'ny fitombony vaovaondray am'izao fotoana zao a fitondram-panjakana eny tsy fantatra mety mariny zany mety tsy mariny zany satria hatram'izao a ny akobaraliary tia lasa miconvoqué ny fanjakana malagasy avinareo a zao tokony atao miaraka am bailleur de fond moa zany reo ndray zany no anoana fa tsy le fanjakana tsy mavita zay mihitsy le izy maninona fanjakana tsy miantso ny akobaraly fa akobaraly miantso anareo avy makaty amiko nareo dikan'izay zany a tsy ao mihitsy zany le hoe fahefana fa ohatrany hoe sanatry vany mandady lady hoe mihonore bety par rapport à tel et tel ka raha mantany nareo ny hôtely ahoana fanarana am'izao fotoana zao fa tsy atsany amin'iny tokony izy nametrana an'izy a za mino tsy mieritreritra ataontsika hoe mieritreritra ary hafa ataontsika tsy mino fa misy bety zany a na tombotsoa iombonina le mpanapaka sy mpitondra ny tany sy fireneta amitsika hoe am'ireo hôtely reo satria betabekeny hôtely tsy voately reo ihany fa nay zany naty zany ary misy tombotsoa anoany ka izay zavatra ray zany a hatramin'ny fiangonana nge zao hitako tamin'ny gazeta zany misy fiangonana adventiste arikatra mbo manam-bola angamba izy teo hoe atao hôpitaly koa izany rehetrehtra zany za mino fa ty fiangonana angamba tsy raisy kombakomba am'zany fa le hôtely natao an'izay zany misy le tombotsoa iombonana sy arahana am'ireo olonreo ka za teny foana hoe le firenena ho ato tompoko-jereny satria ny tombotsoa iraisana ambadiky any kanefa tsy amin'ny fahamarinana tsy tondranao any am' mausolée araky ny irany bacom fa ataova ampahamarinana foana izy a fa azasiana àcôté le àcôté foana manko manimba an'izy satria misy eritretra ahoana nazoko antya ahoana nazoko an'izao afery zao a ahoana afahako manambaka any ranona sy ranona ahoana afahako manotikodina ny vola salamy zao a ahoana misy fomba akolaka afahako manao zao sy zao a reny zavatra reny a tsy tondranao mausolée reny miazakazaka le fotodrafitrasa araka zany eo le fomba fitenenany misy avisanany ratsy evinany soa efa mandeha sady ny fotodrafitrasa hoan'ny fasan'ny firaisam-po am'izao fotoana zao isika rehefa mbola andala ny fitsaboana ahoana ny fahitany mety reny zavatra miseho reny am'izao efa be deabe nresaka momba le fasana firaisam-po io e marina tokoa fa any am-pasana ave misy firaisam-po tsony ny olona fanakaiky e tsisy firaisam-po fa ny velona no miray fo am'ireny havany maty reny am'ireny havany nafoiny reny ka noho zany a ny fanamboaran'ireo fasana lavaka be dabe ohatran'io a ohatrany miandro mahazo tsy fomba gasy mihitsy zany mano be dabe eo resaka fataon'izy satria ohatra fanohatra hoe finoana malagasy mihitsy zany izy hoe raha vao mitsabo ianao a mitsabo fotsiny atao de afanamboary fasanao fa fa hofaty ty a ary tsy maintsy hofaty ty dikan'izay fatao volomanao le lavaka be reny tsy mety zany tsy mahita vahaolana ve zany tsy fantatry mihitsy vahaolan'izy hoe no ataondrareo andraso omeo toerana fotsiny zany hoe ty zany toerana natokana an'izao zao raha ohatra misy sanoatran'izao fa tsy hoe tonga de asianao lavaka ao de tonga de asitrika fotsiny le havan'ny olona satria le havany koa am'izao aretiny zao hoe androany maty de aleviny androany farafatarany rapitso dikan'izay zany de hoe atsipazo any ohatra sanatevava ohatra hoe fatindralika nge zany tsy mety zany tsy fanaraka am'saina ny gasy manaja indrindra hoe reninrazana ireny eto ambonin'ny tany za milasaka milaza aminareo satria hatramin'izao ny malagasy a rehefa mitsodrandro de hoe hotain'andriamanitra ngenareo a eny hotain'ny-drazana ihany koa inona ny razana tsy ren'olona maty reny ka maninona le razana itsofany rano zanaka ao sy taranaka ao a no atao tahaka an'izao a alevina ohatra ny fatinalika tsy mety zany amboaro zay fomba fisainan'izay a fa tsy izy io ankehitriny misy ny olana eo anivon'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny paramedy indrindra moa zany fa ny hoe tsy mitovy ny
karama zay omena azy ireo ary dia misy zany lay mizanatsindrinila eo anivony zay fiserana amin'ny tontolon'ny fitsaboana zay azo everina moa zany fa tena ao anatin'ny risipony mpitsambo amin'izao fotoana zao ary ao anatin'le riska ny asan'izy ireny kanefa de misy zany zay atao hoe mizanatsindrinila zay raha resaka paramedy manokana aloha de io de tena hoe tantara anankiray tokana amin'ny zavatra misy eto amintsika satria ireo paramedy ireo nge zay fandrisahana foana koa zany zavatra zany za koa matetika anteny am'izay hoe anisan'ny olona miasa vao mahazo karama kanefa ny asan'ny olona reo de tafahoatra ny asan'ny olona rehetrretra zay mahazo karama isam-bolana ihany koa satria mbola misy riska keza be ho an'ireo olona reo amin'ny fiainany sy ny fahasalamany sy ny ainy ray manontolo izy sy misy fianakaviany tsy ady satria tsy maintsy mody reo ka zay aretina azony am'ireo olona tsabony sy karakarain'ireo sy ao amin'ny asan'zay mety asitrany ana fianakaviany be da be mampiasa paramedy zao marary misy maty ary hoe fianakaviana olona reo no fampikasoana taminy no fampikasokasoana tamin'ny olany tsaboina ary reny na tonga an'izy ireny hoe nitaky ny karama sy lenda amin'ny te de nampifilafray nampijaliana hatramin'izay izao izy am'izao fotoana zao de nitaky reo hoe ameo anay ny karamanay sy volanay fanandrifa am'zao nataonay zao ndray izy am'izao fotoana zao a tedavindray satria misy le devin vaky e vo sady lasadala am'izay hoe taky zay natao zay de menaiky ano karakarainy mbo tierijerevanaiky ny aloha le paramedy am'izao fotoana zao a mba afana mandray ny fony ohatrany hoe ohatra mifony ohatra mifona kely zany hoe hay safady fa ao ary fa atao an'izao io izy io zany ampiasaina indray de am'izao fotoana zao zany a ampiasaina indray reo olona reo de mitakiny io zavatra takan'izay ihany i tam'tamy voalohany de mbola viany any hoe ampitovizy reto topoko ny karama zay samy paramedy a ho azy asiana tombo siala satria misy avanareo a de atao bebe karama nefa mitovy diplôma mitovy asa atao ihany a samy mitakosona ihany a misy mahazo ambonimbony misy ambanimbany tsy mety zany misy sasa tsy mitakosona akory nefa mahazo zay tena mitakosona nefa tsy ao akory tokony izy le zavatra ary zay no natonga anahy teo miteny tam hoe resaka momban'le entrepreneur le nanamboatra lalina sy nanao entretien routier tamin'ny conférence de presse resako tao ampanao gazety farany teo de ny hoe maninona no tsy omena karaman'ireo olona reo ny volan'ireo olona reo satria reo olona reo ange tsy mandray vola primo zany le izy primo paramedy zany paramedy a fa ampitoviziko ihany koa am'le hoe le resaka entrepreneur l'entrepreneur tsy hoe mandray vola isam-bolana fa arakaraky le asa nataony ho an'le fanjakana namboatra lalina tokony anomezana azy ny volany kanefa ny tsy amena le vola de nataoko hoe maninona ny makorelona tsy miasa amin'ny fanjakana no nomena vola ka eo zany a mbola velika any ka mety ampimeny olona tsy mampanina fa hoe na raha ohatra ka makorelona azahoana vola bebe kokoa sy mahaikangena koa za koa mba hanao makorelona satria zay hevitry ny fanjakana mahatsaratsara koa zavatra ataony zany ka noho izay zavatra zay a anatra zay zavatra hoe entre parenthèse teneniko zay fa hoe miteny tiako teneny de hoe ampitovizo le malagasy a zay samy miasa nahoana zavatra misy a indrindra fa hoe misy vola ny lanin'le olona tao a misy herina ny lany tao a misy risque atrehan'le olona teo a asa-pijaliana lizy satria mpiasa mpanjakana hoe mitovy amin'ireo ministre sy karazan'ireo e mpitondra président république sy directeur tsy manao risque ohatran'ireo olona reo nefa ampy vola be ohatran'iny ary reo tsy mila mitaky mihitsy hatram'izao mena zay le fotoana mora na hoe farany vola olona sy tonkora de fa azony angamba volany fahazahoantsika ty avelany reto nefa ne efa misy valy volana tsy amenareo volan'le olona ahoana re zany tsy zany eo am'izay hoe fampitoviana lenta izay a saingy am'resaka zotra mpitaterana indray maître eo ny hoe midy ny sistany tsy midy eo ihany ko ny fivezivezen'ny fiara taxi borosy amin'ny faritra maro samy hafa eto Madagasikara misy ireo mena tombon-dany misy ireo tsy avela miasa izany rehetra zany no isan'le zava-misy zany am'izao fotoana zao ary mampametraka vantaina rehetra hoe rehefa idina de idina rehefa tsy idina de aloha isokatra endriky ny fitondrana eto amitsika dodoly ke zany rehetra zany endriky hoe fanavakavahana endriky ny tsy fananana hoe azon-damosina endriky ny tsy fanapahan-kevitra mahitsy hevitry ny hoe tsy ao tsara mihitsy ny fitondrana an-tany sy ny firenena fa satria mandroso miemitra tsy misy fanapahan-kevitra hoe tena matitra ka eo zany a le hoe androany ianao laza hoe midy ny sistany
tsy misy roplanina maro fanityretsody tapitapy koa reo ampireniny hoe misy mampidirina ndray le roplanina satria maninona satria ve matahotra ny frantsay ve za manko miteny foana matetika hoe mahatonga an'io azadino fa ny présidentsika aky sady vazany gasy français izy ka ahoana moa i roplanina président république frantsay no hoe sakanany zay ka mahafazahoako azy tsy fady président ohatra masika fa amboaro ary le izy teneno ary lola mpiaraka aminao e ahitsiny amin'ny fomba fiasany satria ohatra misy fanavakavana zany zavatra zany raha isika fotsiny ary le malagasy kely eto amitsika hoe le manao transport routier ireo ka rehefa reny nidina de nidina mihitsy olona reo mety misy mangalatra angamba sasany fa ity tena décision de au lieu nampidirana an'ireo ropilanina io teto a tsisy zany reo olona e ahoana natao an'izany tsika ianao nge de mba to président hoe iandry sady andry le anaranao a iandry vovolana ianao a iakinana koa en même temps fa tsy vita ny andry anarana fotsiny ampiasao mahandry anao e fa aza hoe manavakavaka ka noho izany a teneno zay foana mbola avela hoe le mpiara-miasa mihitsy ny tena tsy izy e na ianao tsy fantany anao koa mafisofina koa ngambany ianao amin'ny conseil mena anao ka raha misy zavatra tsy mety reo na ny mpanao conseil anao a na ianao a raha misy tsy mety a si il n'est pas trop tard vous avez encore 2 ans et demi pour diriger le pays allez-y za mampirisika anareo atao satria tsy tsara ho anareo rezy fa tsara ho anay vahoaka koa zavatra zay a raha ohatra andreo hoe manana fanapahan-kevitra hoe andeha tokoa atao an'izao ty zavatra ty maraparana ny serany isika metre ny fotoana moa tsy azy valaparana manapitra ihany makasika indrindra lay raharaha volamena tany Afrika Atsimo iny anapirofo ara teknika fa ny Madagasikara ilay volamena ianao moa zany mahafantatra tsara ny lalàna momba ny fandehany ny toetra raha iny ahoana ny fandehany sy ny toyiny ny famerenana n'ireo arelantsika eto Madagasikara za milaza aminareo a gesta fotsiny zany resabe zany kabary fotsiny zany ataontsika fetsika hoe mavivava amin'ny resaka zany tsy very ny volamena io resaka daly zany ny antony de zao tsy hoe resaka hoe démonstration technique avy aty amitsika ny scientifique ilazana hoe avy aty Madagasikara ny volamena de averina aty jerevo rehefa hoe resaka douane sy trafic international resaka trafic raha isika ny héroïne zao fangara misy héroïne avy any Pérou na avy any Colombie tonga aty amitsika ve prouvé avy any ty averinany ve io tazomina aty de potehana aty a na tsy fantatro zay anaovandreo azy zay mahatratra anazy de any zay tahaka an'izay koa le volamena na avy eto Madagasikara azy io ka tratra tany Afrique du Sud ny Afrique du Sud no firenena no fanjakana mahatapaka zay rehetrarehetra momba ny volamena io ka sy tiana anaovana an'io tiako tenenina am'izay de zao ny mety ny alavy teto le izy fa tratra tany Afrique du Sud ka noho izany a tsy misy firenena ambony ny Afrique du Sud afaka anapaka eo am juridiquement eo amin'ny toerany ny Africain du Sud am'izao zavatra zao fa itsika na anao iny tsika na anao inona fa le olona kosa aloha satria zay koa moa iadin'le malagasy hoe averina ty eo tsaraina zao tsy fantatro mamalagasy aloha ka hoe ndray andro any izy mety te ho de ty ampitanindrazany fa raha zavatra misy any izy no tsaraina fa tsy tsaraina ty koa satria le fitsirana eto hoe mety miandry d'accord ho an'le olona zay tratra teto anao le fahadisoana teto zany fa tsy le fahadisoana natao any Afrika akory na any France na any Amerika no tsaraina ty Madagasikara sarotra be zany fa misy firenena koa any manana lalàna fe mitandro firenena ny toerana tratraranazy eo ka ny any no manana fahefana voalohany indrindra mampiatra lalàna sy ny didy zay mipetraka ao aminjareo ka noho izany a ny fahazahoana sy famerena volombava hoy za hoe tsaotsao velome tsy veriny eo matoroy ary manao atao bekibo nareo iandro ny zavatra fa tsy veriny eo izay zany toko lasy tompokivavy no masaka azo natolotra atsika mpijery asa tiany farany indrindra moa zany fa anatin'izao hoe ohatra atsika niady amin'ny Covid-19 zao sy ny amiana ara-pahasalamana ny sabotsy sy lady moa zany de efa mikatoka tanteraka tiany farany mety za aloha zany manokana resaka hoe confinement sabotsy lady hatram'izay de fois ny zoma hariva de fa mampiditra pijama latsinainy maraina vo manala pijama
dikan'izay le fambanao confinement foana hatram'izay ka tsy problème ko mihitsy confinement fa ho an'le olona le tsy maintsy ny asa manao ny tsenany mitady vola mbola manatateraka zavatra satria mitovy amiko zao tsy de misy loatra zany hoe ody asa sabotsy sy lahady zany ndraindray tadiavina zany parazara vao misy tsy maintsy eo ah fa nay zany aza amy resaka confinement io manko sy nianina ny mpiasa ny fahasalamana ny mpiasan'ny gendarmerie polisy maramila sy ny fitsarana tsy comprimé sy ny ianareo presse zany tsy de voatratra loatra ny zavatra io a ka ny za raha maninao diany zany zao ohatra eto zao a misy ana ka hoany mazanga tsisy problème amiko mandeha makany azoko atao mandeha makany mamonjy d'audience ny fitsarana tokony atrehako fa raha hoe momba ny confinement tsy problème ako zavatra io fa za fotsiny mieritreritra fa hoe ny fanaovana an'le confinement aloha de ilaina momba hoe iadina am'le aretina satria fampikasokasoana araky ny zavatra misy sy ny zavatra hita no mahatonga ny zavatra hoe ifindra aingana ka noho izany a amiko zany a dia mankahery n'olona rehetrrehetra zany a mba hitandrina amy fomba rehetra mba tsy azona an'le aretina satria le aretina mamely mafy ary aingana diaingana tendramanitra toko dia mankasitraka ny maître Willy Razafintsatovo na maître Olala nanaiky tamin'ny fivahinianana eto am'izao TV Presse Madagasikara zao mankasitraka to viloma tegn'andriamanitra sy ny razana tsika mianakavy toko dia ankasitrana ihany keo isika mpijery nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana manome fotoana aminao indray zay amin'ny fitondrana ny vahiny manaraka anatin'ny fandarana tsikafina ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka tompoky lasy tompoavy